Tonga ny andiany fahatelo marina ny tsena be sakafo sy lakozina ny salon de l'agroalimentaire de la cuisine. Tietsy ty moa zany dia atao eto amin'ny CCSK Antamena mandritry ny efatrandro, zany hoe manomboka andro alarobia 16 avril hatramin'ny sabotsy 19 avril ho avy zao. Araka izay anarany moa zany dia ny tsena be sakafo sy lakozina ny salon de l'agroalimentaire de la cuisine dia ny tanjona mpikarakara moa amin'ity hetsika ity dia ny fampifandraisana avy hatrany ireo mpamokatra sy mpanafatra entana izay mikasika ny sakafo sy lakozia rehetra ary mampifandray an'izany amin'ireo mpanjifa avy hatrany. Ka izay no ahafahany manambara fa ny entana rehetra midy ato amin'ny salon de l'agroalimentaire zany dia entana midy amin'ny prix d'usine avokoa. Ny mpivakany amin'ity indray mitoraka ity moa zany dia akoatran'ireo hoe dégustation gratuite moa zany eo amin'ireo sakafo vaovao lancena zany amin'ny sehatry ny sakafo moa zany zavatra vaovao amintsena dia ao koa zany entana marobe natokana indrindra amin'ny vanim-potoana ny Pâques moa zany satria fahatsika fa voninandro fetsika zao ka raha hitsena amin'izany Pâques zao dia misy be dia be ireo entana izay azo vidiana aty amin'ny tsena be sakafo sy lakozia. Ny isan'ireo mpandray anjara amin'ity fandihana fahatelo dia misy eo amin'ny roanjato ny trano efa ary raha anisan'ny pitsipika kosa dia hatramin'ny andihany voalohany dia ohatran'ny 20 000 visiteurs foana ny tsena be sakafo sy lakozia. Amin'ity indray mitoraka kosa dia mananteny izay mpikarakara fa dia ohatran'ny 25 000 visiteurs indray. Ny vidiny moa dia tsy miova fa dia arivo ariary hatrany. Ampifandraisana mihitsy ireo vokatra avy any ivelany sy ny vokatra avy eto an-toerana. Raha izay ary faharoa ampifandraisana ihany koa ireo orinasa lehibe sy ny orinasa sy latsarana sy majinika. Zany hoe hita daholo zany rehetra amin'ity resaka agroalimentaire zany zao dia atao ny sakafo ambifotsy ireo ataontsika hoe jus isan-karazany toa vita avy any ivelany raha tsy teny fotsiny ny Pepsi, ny Boost. Nefa na zany koa dia hita koa hoe sakafo vita teo natoerana ohatra ny resaka anana, fruits de mer rehetra dia hita eto daholo koa zany reny izay faninana eto amin'ny zany tsy faninana moa zany tena marina fa dia emprunty ary ahafahantsika miantsena sy manana safidy maro zany eto amin'ny tsena be sakafo sy lakozia. Ny afatra ho an'ny mpitondra vaovao ankehitriny moa anay mpitandrarah dia tsotra fotsiny ihany hoe aleo isy ny filaminana mba hisy ny relance économique. Izay moa zany katao satria tsy mandroso ny firenena raha tsy mandroso ny resaka économie ka izay mpandrarah zany dia mitahaka mihitsy izay filaminana ara-politika voalohany indrindra ary ara-toe-karena sy ara-sosialy sy ny amin'ny rehetrarehetra ny filaminana amin'ny lafiny rehetra mihitsy moa zany. Izay no tena irarianay ataontsika hoe mpikarakara hetsika sy ny orinasa isan-karazany. Noho ny fangatan'ireo mpandray anjara moa zany dia natao sandihan-droa ny amin'ity taona ity ka ty andihany fahatelo moa zany dia atao amin'ny SK Antamena ity amin'ity mois d'avril ity. Ny andihany fahefatra kosa dia atao amin'ny 31 octobre jusqu'au 2 novembre c'est un palais de sport Masana ndray kosa zany iny 4e édition iny. Dia masatsika rehetra ho tonga aty amin'ny tsena be sakafo sy lakozia izay atao eto amin'ny CCSK Antamena zany manomboka anio alarobia 9 avril azafady ka hatramin'ny sabotsy 20 avril ho avy zao.